Ahoana marina firenena républicaine ve I Madagasikara matetika de ataony mpitondra fanjakana fomba fiteniny hoe firenena républicaine fanjakana tandalana ary mandala ny demokrasia I Madagasikara. Ny zava-misy aloha de tsy fantatra raha toka tena mahafantatra marina ny dikan'ireo fitenenana ireo ny mpitondra na tsy fa toa fomba entina ambabona ny vahoaka malagasy fotsiny ihany izany fomba fiteny izany. Raha atao amin'ny teny tsotra ny atao hoe repoblika de rafitry ny fanjakana iray izay an'ny vahoaka ny fahefana fa mampindrana izany fahefana izany amin'ireo olona nofidiny ny vahoaka. Ireo olona voafidy izany no mitantana ny firenena fa tsy mpanjaka akory na olon-tokana ary ny rafitry ilay firenena de voafaritry ny lalàna fototra na ny lalam-pandrenana. Noho izany de fototry ny firenena républicaine ny fanajana ny tany tandalana ary ny fahazahoan'ny olona tsirairay maneho hevitra ankalalahana na ilay antsointsika hoe manaja ny demokrasia. Araky ny voalazany lalam-pandrenana de misy rafitra telo eto amintsika. De ny rafitra mpanatanteraka izay misy ny filoha sy ny gouvernemanta, ny rafitra mpanao lalàna izay misy ny loholona sy ny solombavam-bahoaka, ary ny rafitry ny fitsarana izay misy ny rafi-pitsarana rehetra sy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny HCC. Misy izany ny fisaraham-pahefana ary ireo rafitra ireo de maleo tena na de miara-miasa manaraka ny voalazany lalam-pandrenana sy ireo lalàna samihafa aza izy ireo. Mazava izany fa tsy fanjakan'olo-tokana na fanjakana mpanjaka no misy eto amintsika. Samy mahafantatra daholo isika fa nandritra izay fihiboana izay de hita taratra fa betsaka ny tsy fanajana izany lalàna fototra izany ary betsaka ireo fandikan-dalàna ataony mpitondra fanjakana. Matetika moa ny lalàna de araina rehefa mety amin'ny mpitondra ary tsy ajaina kosa rehefa tsy mety amin'izy ireo. No ararotina misy aza moa ny famehana ara-pahasalamana mba ampadrina disa na anaovana manipulation sy raha matahora ny vahoaka. Araky ny voalaza teo de manana ny fahaleovantenany tsirairay ireo androm-panjakana ireo. Kanefa amin'izao de mivangongo ao amin'ny rafitry ny mpanatanteraka daholo ny fahefana, indrindra fa ao amin'ny fiadidiny ny filoham-pirenena. Io rafitra io aza moa de manana fahasahiana mibaiko ny rafitra hafa. Hoy mantsy ny filohan'ny anteny meran-doholona hoe ty zao zay ihany ny taratasy manetiko eto aminao hoe tonga teto amiko ty fa za tsy nahita akory a baiko amen'ny avao ampiasa anankiray amin'ny présidence manam-pahefanana ray amin'ny présidence amin'izao fotoana izao isoratanan'io a mibaiko miany amin'ny paky hoe ampidiro mandat dépôt zao de zao reo olona ireo soratanana mihitsy zany soratanana voapirofinao fa tompona andraikitra ao anatin'ny fadidina mihitsy misoratra io le tsy tononoko androany fa tegna fotsiny présidence io misoratra io ny titre an'le olona soratanana sy ny sonia ary tsy mihina hoe zarery nazany ty tsy mino mihitsy e ary tsy voandroany ty fa tamin'ireny fampidirana ponja fifanenjehany reny de makaka zay zany niany ozy hoe ahoana no reny olony reny zao manana fianakaviana mety homeniko izy a za tsy mipetraka amin'ny fitsarana mihitsy zao fa rehefa mahita an'ireny le olona de mahita an'le paky raha paky ny resahany so izy fa niteny maly hoe manana fahaleovan-tena anay zay misy tokoa ny manao pression aminay misy manao intervention fa ny mpitsara de miezaka ary isorana izy fa joro anatin'izay fahaleovan-tena zay izy miezaka mijoro izy na de misy fa le ohatry zao a hoe aiza le fisaraha-pahefana fangara présidence de mahazo mibaiko ny pouvoir judiciaire. Aiza ho aiza ao amin'ny lalam-pandrenana na ireo lalàna misy eto amintsika moa no ahafahan'ny olon'ny présidence mibaiko ny rafi-pitsarana. Araka izany hitantsika izany de mana-pirofo mihitsy ny filohan'ny Sénat fa misy olona akaiky ny filoham-pirenena
mitsabaka amin'ny raharam-pitsarana aiza ho aiza ny faleovantenany mpitsara. Misy ve izany ny tanotandalana izay fototry ny demokrasia? Misy ve izany ny fanajana ny fisarahm-pahefana? Iarahantsika mahita ny fampidirana amponja ireo izay tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra, tao ny mpanao gazety sy ireo mpanao politika ihany koa. Mbola misy amin'izy ireo aza moa any amponja hatramin'izao ka na dia ny daty anaovana ny fitsarana azy ireo aza tsy fantatra akory hatramin'izao. Izy ireny zany no iaran'ilay taratasy voalaza ny filohan'ny senate hoe baiko avy amin'ny prezidansa. Tsindrobokotra ve izany no itondrana firenena? Izany no atao hoe didijadona fa tsy fanjakana tandalana. Resabe ihany koa amin'izao fotoan'izao ny momba ny fifidianana loholona izay fanapahan-kevitra no raisiny ity fitondrana ity. Izy ity moa dia niainga tamin'ireo ordonnance no raisiny filoham-pirenena izay tsy maintsy natao ny rafitra-panao lalàna ratification. Nisy moa tamin'izany ny fananganana ilay comité paritaire iarahany loholona sy ny solombavam-bahoaka. Nisy tsy fitovizan-kevitra izay ny afara tamin'ny tsy fahanaran-dalàna arak'izao fanazavana natao ny solombavam-bahoaka izao. Rehefa mivory ao anatin'le CMP misy teknisiany meteny merarotota manatrika eo mandray antsoratra ny zavatra zay mivoriana teo reo nga mivoaka reo ke tsy mivoaka fa niasa teo izy fatany inona zavatra ny afara tao dia manina moa ny hevitry ny anteny meram-pirenena ihany ny akan'le prime ministre an'ilay fanapa-kevitra nantefan'le taratasy tena anivy ny anteny meram-pirenena fa nanina raha niandry izy hoe inona le tapaka farany tao. Nisy solombavam-bahoaka tao nisy loholona zany solombavam-bahoaka tao ary zany solombavam-bahoaka fe solombavam-bahoaka fotsiny tao fa ho an'io CMP za vice président vice président le CMP ny anteny meram-pirenena zany hoe zany akoatra maha solombavam-bahoaka anao anatin' izy vice président za dia tsy considérena zany zay zay le mapotika an'le fanaovana politika eto Madagasikara le toe-tsaina ohatra zay le manao didiko fe lehibe le manery fotsiny satria anao fa efanam-panatanteraka dia tsy jerenao mirafitra hafa mana maizy azy akoatra anao koa fa dia terena ho any amin'ny tombontsoanao le izy. Misy fitsipika sy lalàna mamaritra izany fomba fiasa izany ka nahoana moa no asiana fanerena toy izany? Aiza hoaiza ny andraikitry ny prime ministre amin'izany? Hoy ny filohan'ny Sénat hoe maro anisy atao anatin'ilay izy fa tsy hoe ny Sénat na ny député komity raisany iny nanapa-kevitra io fa tia ny fanapa-kevitra hoentiny tsy mahefa izy hitsaran'io satria izay ny antony hoe inona lay rijateny ho arosiny ao nefa nisy tsy azoko tiana ny ao anatiny. Amin'izay le ao anatiny misy loi organique anankiroa dia misy lalàna tsotra anankiray. Mazava tsara veko ny mandeha fa betsaky nefa nilaza an'izay hoe dia anatin'ny lalàna mifety koa ane fa rehefa vita ny fivoriana izy ireo dia misy résolution avoakany 700 izany ny tao dia iny no sy niavina alefany any amin'ny lehibe ny antemeran-dola sy ny antemeram-pirenena voasinihan'ny rapporteur iny no alefa any amin'ny premier ministre. Efa fantatrareo ngamba ny tantara na ny olona miaino antsika ary mbola tsy vita kory lay fitanana an-tsoratra zavatra procédure parlementaire fanao foana zany ary tereny lalàna règlement intérieur mifehy azy parlementaire amin'izany. Fa fantatra tsara ny lalàna fa rehefa tsy misy marimaritra iraisana ny komity sasana dia ka le marimaritra iraisany tsy hitady an'le hoe itena marina zay fa le marimaritra iraisany tsy hitady an'le hoe anany io ratification io fangara ohatra ny ady hevitra zareo tao dia tsy nitovy hevitra izy ny ray nanao iry ny ray nanao tsy zay le izy fa aiza le résolution dia le gouvernement rehefa aveo zany miteny hoe tsy ataontsika ary tsy nitovy hevitra izy tao hoe fa inona ny tsy niandrasana n'le PV fa PV aniza zany doublon na PV ve zany no andraisan'ny fitondram-panjakana fanapa-kevitra fihinany namaiky efatra polora taty aoriana ane dia nanara-dalàna e satria le PV ary mbola atao mbola sy niaviny rapporteur anankiroa satria izay voafetra ny lalàna
ary efa mandefa taratasy tsy lavina ane zany ho averiko ny mandeha le hoe any amin'ny assemblée nationale iny matsy nodradron'ny olona hoe nareoko ny assemblée nationale manapaka faritra eny tompoko fa inona ny namay tao amin'ny primature rehefa to premier ministre tsy mba niandry an'le fatany tsara ny lalàna an'le izy amboletra foana ve izany no fomba fandraisana fanapahan-kevitra eto amintsika ity e maninona marina moa no tsy arahana ny lalàna tsy vitan'izany fa na de ny HCC izay androm-panjakana natao iaro ny lalam-panorenana aza moa de manitsakitsaka izany arak'izao voalaza ny filohany isena izao rehefa misy lalàna lany na loi organique io na tsy mifanekeny io fa ny antenumeran-dolona no antenumeram-pirenena no nandany azy farany amin'ny troisième lecture tapitra ny favezivezena de tsy maintsy misy ny sonian'ny président-ny filohan'ny antenumeran-dolona sy filohan'ny antenumeram-pirenena maraina zoma maraina amin'ny valo sasany amin'ny tonga en bro mahita n'ilay avany amin'ny antenumera-pirenena hoe ity zany le lalàna lalinay araky reny procédure natao reny amin'ny folo sasany na am'raiky amby folo mbola eo ambony braoko le izy mamoaka indray ny HCC hoe tapaka zany ny décision fa dia ara-dalàna io mamperitreritra zany e fa miazakazaka makaizy e fa maninona e marina mihitsy izany fanontaniana izany aiza ilay firenena tandalàna lazaina fa républicaine araky ny voalazany lalam-panorenana tena androm-panjakana mbola mahafehy ny asany araky ny voalazany lalam-panorenana ve ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mbola azo itokisana ve izany androm-panjakana izany izay manana andraikitra goavana eto amin'ny firenena ny ayatsy havanana hoy ny fitenitsika izay ka sola misy mibaiko ihany koa izany androm-panjakana izany fa tsy miaro ny mahafanjakana républicaine any Madagasikara fa manome tombony olombitsy fa ahoana mariny